Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy voalohan'ny volana Desambra 2022. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohan'ny amakiko ten'Andriamanitra foy dia hijoroako vavolombelona ny amin'ny zavatra izay naseho an'ny Tompo tamiko, mba hampitandremany antsika satria tena zava-doza ny afo be ary Satana tsy mivazivazy amintsika tompoko. Hiara hivavaka isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao Jesosy, satria mbola nomenao tombonandro izahay Jesosy ahafahanay mivelona, mbola miverina eo anatrehanao mibebaka Jesosy, satria ianao no nitondra ny fahotanay, ianao no nitondra ny elokay Jesosy, ka tsy misy afaka hiditra any an-danitra afa-tsy amin'ny alalanao irery ihany. Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Aoka ianao fanahy masino no aka ny kontrola ny tenako, satria mpiasanao aho, fitaovanao aho, mpanomponao aho, ary efa nanaiky nanolotra ny tenako ny momba imanontolo ho anao fanahy masina, ho ataonao fitaovana. Ka mitenena fanahy masino hikasika ny olonao tsiraray avy, mba hampiverina anay ao aminao. Mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka ny ranao Jesosy dia afo mandevona mandoro ny fahavalo rehetra. Ka izay asan'ny Satana mitady hanafoka anay dia levonina amin'ny ranao zany Jesosy, satria ianao no Andriamanitray, ianao no mpiay anay, ianao no mpiaro anay. Na matory izay na mifoha dia eo aminay mandrakariva ianao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry havana, anio aho dia hijoro vavolombelona foy ny amin'ny izay nampahafantarin'ny Tompo ahy ny amin'ny fandrika anankiray izay anisany ampiasain'ny Satana amandriana antsika vehivavy izay manao izany zany satria ny tetikany dia ny amono antsika, ny hitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana, ary tsy mitsitsitsy amintsika Satana sy ireo firongony. Ry havana, ao amin'ny ten'Andriamanitra dia manambara izay fanetiko teto momba ny amin'ny tantaran'i Jezebela, ilay vehivavy mpijangajanga no fiteny azy. Ary io ramatoa io dia araka ny efa niteneniko teto dia tao anatin'ny faharatsiana mihitsy ny fiainany, ka na dia maty raha izy dia voasoratra any amin'ny Apokalipsy fa ny fanahin'io Jezebela io, izany hoe ny devoly izay tao anatiny no manafika antsika vehivavy izay mbola miaina, izay mbola mankasitraka ny zavatra izay ampiasaina eto amin'izao tontolo izao momba ny amin'ny firavaka izany momba ny amin'ny manjamaso momba ny amin'ny lokomena sy zavatra maro samihafa. Ry havana, ao anatin'izany ny fijangajangana, satria mitarika amin'ny fijangajangana izany. Misy ihany koa nefa ny lehilahy latsaka ao anatin'izany, tsy ny vehivavy ihany akory, misy koa ny lehilahy jejo. Ny fijangajangana moa ao anatiny avokoa na ny lahy na ny vavy, fa tena mila mitandrina zany isika satria zava-doza be io asan'io fanaratsy ny devolin'ny Jezebela io. Ry havana, voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa fa izy io dia tao anatin'ny fijejoejona sy fijangajangana, satria voasoratra ao fa na dia teo amason'ny zanany raha izy dia fantatr'ireo zanany fa mpijangajanga. Voalaza izany ao amin'ny mpanjaka faharoa 7 ary eo amin'ny 2:20 ovakintsika kely io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. No ny nahita any Jeho i Jeroama dia niteny hoe fihavanana vary Jeho, fa hoy izy taminy hoe aiza no isy fihavanana
raha mbola ao ihany ny fitsangajangany jezebela reninao sy ny sikidy betsaka ataony. Amen. Sady mpitsangajanga izy zany no mpanao sikidy. Tsy hiditra lalina amin'io aho fa ny tiany tompo ambara momba ny amin'ilay zavatra naseho an-tamiko dia eo amin'ny 9:30 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia tonga tany Jezirela i Jeho, no nandray izany i Jezebela dia nohosorany loko mainty ny masony sady nohaingony ny volondohany, dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Amen. Ry havana, nasiany loko mainty ny masony. Firy isika no tia manao manja maso, manambomboatra ny momba ny tenantsika. Za teo aloha dia tena latsaka tamin'izany mihitsy, ary lany vola tamin'ny fifidianana zava-poana, ary efa nambarako teto tamin'ny fijorona vavolombelona anankiray hafa izany. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe nosorany loko mainty ny masony sady nohaingony ny volondohany, ka nitsidika teo ambaravarakely izy. Amen. Misy fijejejona zany ao, satria nosorany loko mainty ny masony dia nohaingony ny volony dia nitsidika teo ambaravarakely izy. Ry havana, raha mahita isika ny amin'ny fijejejona na ao anatin'ny fiangonana dia tena mampalahelo. Omaly alinao nijery tao anatin'ny YouTube fiangonana iray any Madagasikara. Tena nalahelo ny foko mahita ny fomba fitafy sy ny fomba ny Jezebela ao anatin'ilay fiangonana. Ry havana, tiantsika ny tompo ary tiany isika ho maontina, ho mendrika, ho masina eo anatrehany. Araka ny teniny ny vehivavy tokony tena mitafy amin'ny fitafiana mendrika maontina izany. Tsy amin'ny firavaka izao tontolo izao, fa ny fanahintsika, ny mahamendrika antsika anatiny sy ivelany no tiany tompo. Ary ao amin'ny bokin'ny Petera ihany koa izy dia manambara izany. Aoka ho raisinao ireo verse ireo hovakinao. Petera 1:7. Dia eo ihany koa ny Timoty 1:2:7. Dia eo ihany koa ny ao amin'ny Apokalipsy 2:2:20, izay manambara hoe ny fiangonana dia efa tafiditra ao ilay devolon'i Jezebela. Zay le ao amin'ny Apokalipsy. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Tamin'ny faraparan'ny volana Oktobra, zany hoe mbola tsy feno 2 volana akory izay tamin'ity taona ity zany satria mbola voalohan'ny volana Desambra isika anio, dia nandeha izahay namangy olona. Ry havana, no tonga tany izahay dia ny zavatra nanaitra ahy. Misy zazavavy zay tao amin'ilay trano. Io zazavavy io dia nanao izy solona volomaso zany, araka fiteny azy. Zany hoe be dia be ny manao an'izany. Mety efa misy ary any Madagasikara. Zany hoe tsy faly amin'izay nomen'Andriamanitra antsika isika fa manampy. Dia io zazavavy io zany nanao solona volomaso tamin'ny masony. Ny zavatra niseho dia raha tonga tany izahay tsy hoe kory hoe andeha ampivavaka olona, fa namangy olona zany. Dia noho ny aveo zavatra niseho zany io zazavavy io nampagagay fa tsy nasa ny banjinahy mihitsy izy fa niondrika foana izy dia hitako hoe ohatrany hoe mangovotra mihitsy raha ny tongony. Noho ny aveo ry havana, noho ny efa afaka ela zany dia andeha hody izahay. Dia nojereko zany izy io, tena hoe ho banjiniko zany ny masony. Zany hoe ny fanahy ato anatiko te ampafantatra azy fa fantatro fa mizavatra tsy mety eo amin'ny tenany. Ry havana, izy niondrika teo iny ny traka kely izy nijery dia nampahiraty ny fanahy masina ny fanahy ato anatiko.
nahita ilay devoly tao anatiny. Zany hoe ny masonay mianaka zany ny fanojo, satria mbola tanora ilay zaza. Ny fanojo zany ny masonay satria ny traka kely izy nijeria, dia ilay masony anankiroa nijeria menamena be, tonga dia ilay mason'ilay devoly tao anatiny. Ilay mason'ilay devoly tompony ilay volomaso tsy izy. Ilay volomaso tsy izy, any Satana io, any Jezebela io. Dia nampafantary ny fanahy masina tamiko, naseho amin'ny fanahy masina tamiko tena hoe fasafasy. Hitako mihitsy ilay devoly tao anatiny. Mena be ilay masony anankiroa nijeria. Nefany ny masony tovovavy io dia tsy mena mihitsy tompoko, fa marron eo lokony masony. Dia tonga dia fantatro hoe io ilay devoly fa tsy faly mijery. Aleluia, aleluia ho an'Andriamanitra. Aseho an'Andriamanitra antsika ny zava-miafina, ny zavatra tsy hita maso. Aseho any antsika rehefa tena ao aminy isika, rehefa tena feno ny fanahy masina isika, rehefa tena feno ny fanahy masina isika. Ary tsy afaka miafina eo alohantsika ny herin'ny maizina raha mitady amitaka antsika. Amen. Ry havana, ho anao na iza ianao, mbola manao ny fitaovana ny fananany Jezebela, dia aoka ianao hisaraka amin'izany, fa afo be no vataninao, afo be tompoko. Tsy mitsitsy amintsika Satana sy ireo firongony. Jerevo hoy aho ny fiangonana maro eran-tany, tsy fantatra intsony hoe an'Andriamanitra, tsy fantatra intsony hoe fiangonana, fa ohatra no any amin'ny trano fandihizana, ohatra ny any amin'ny trano anaovana fety. Aiza ny toeran'ny tompo amin'izany? Tsy hiditra ao mihitsy tompoko Jesosy. Isika isam-batan'olona no tia ny fanahy masina hitoerana. Ary ny fanahy masina dia tia fahadiovana, tia filaminana, tia fahamontinana, ary tia fanetretena. Tsy miaraka amin'ny Jezebela izy, izay tia jejojejo, manamboatra volo etsy foana, manao zao loko isan-karazany zao, manao zao firavaka isan-karazany zao. Tsy manaiky an'izany ny tompo. Voasoratra ao amin'ny teniny izany. Andao vakiantsika ihany sao dia miteny ianao hoe tsy misy fotoana aho hamakina ny tenin'Andriamanitra. Andao vakiantsika ireo verset ireo ao amin'ny Timoty voalohany aloha no raisintsika. Timoty voalohany toko 2:7. Ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika, mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahonona tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Amen. Ry havana, fitafiana mendrika, tsy volamena, tsy fitafiana sarobidy no tiany tompo amintsika. Zava-poana izany, tsy atondra na inona isika, fa very isika raha mbola mifikitra amin'izao tany izao, na manaraka izay tian'ny olona izay mahafalifaly fony hitiavana ianao. Aza manaiky an'izany fa Jesosy no arao. Aza manaraka ny hafa manaonao foana fa miverena amin'i Jesosy. Ao amin'ny Petera voalohany, vakiantsika koa io. Petera voalohany toko 7:7 hoy aho teo. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary aoka ny fiangonareo tsy ho ny zavatra ivelany toy ny taovolo manaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka. Amen. Aoka ianao amaky ny toyany. Aoka isika tena ho mendrika eo anatren'Andriamanitra. Ry havana, manambara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy
2:15 fa ny mpijangajanga koa ane ka ho any amin'ny afobe, ho any amin'ny afobe. Ry havana, ny fijejejona dia mitarika olona ho amin'ny fijangajangana, satria mitarika masony olona ianao amin'ny mampanota olona. Miova, miala amin'izany, fa tsy mahasoa antsika izany. Ry havana, mbola hiverina eto aho raha mbola omeny tompo fotoana. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.